An-dalana Hody. An-dalana Hody. Fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriamparany Rabelohataona. Arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Radio. Faly miarabantsika indray ny tena amin'izao fotoana izao fotoana izay anohizantsika ny fianarana ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ilay hoe An-dalana Hody. Misy toe-javatra anankiroa izay mahatonga antsika eo amin'izany toerana hoe An-dalana Hody izany. Voalohany indrindra dia Hody any amin'izay toerana itobiantsika na tokantrano na toerana ivatanana sy ny sisa ny fahaondray dia ilay fandehanantsika mody any amin'ny toerana izay fanoman'i Jesosy Kristy ho antsika. Mialohan'ny anokavantsika ny tenin'Andriamanitra, andeha nondrika alohantsika isika hivavaka. Tompo Andriamanitra eo misaotra anao izay noho ny fahafahanay, andinika ny teninao indray miteza Tompo hanokatra ny fomam-panahinay ary taio ny mpiaino rehetra ho feno fiadananao sy fahasoavanao. Ny anaranao Jesosy. Amen. Mpandresy isika. Izay no tena tsidika voalohany ao anatin'ity fampianarana ity, ary tena mpandresy eo amin'Andriamanitra isika. Izany aiza toerana misy anao dia mpandresy. Itsika dia manana ankonana izay ilay andehanana Hody. Izany ankonana zany dia tokony ho ankonana mpandresy. Misy teny fikasana anankiroa avy hatrany izay mitovy ihany. Tiako zaraina amintsika dia ny te-bendoana dia ao amin'ny Deutéronomia toko 7:9-20 ary ny Exodosy toko 4:12-14. Dia mivaky toy izao izany tenin'Andriamanitra izany. Aza matahotra azy ianareo fa Jehovahandriamanitra eo no hiady ho anareo. Izay ny eo amin'ny Deutéronomia toko 7:12 ary anankiray eo amin'ny Exodosy dia ozy hoe Jehovahandriamanitra eo no hiady anareo fa ianareo kosa angina. Tsy avelan'Andriamanitra hatahotra tsika amin'ny toe-javatra izay atrehantsika eo amin'ny fiainana andavanandro izay tena mafy, tsy zakan'ny saina. Fa efa Andriamanitra no miteny aza matahotra, tokony atahotra ve tsika? Tsy tokony. Ary efa miteny Andriamanitra hoe izao no hiady anareo, nareo kosa angina. Misy fotoana dia tsy tanto intsony fa te hitroatra, te hamaly, te haneho fa manana ny rariny isika, manana famaharinana. Angefa eo mihitsy ny tenin'Andriamanitra apetraka hoe izaho no hiady anareo, izaho no hiady ho anareo fa nareo kosa angina. Ary efa Jehovah no miady dia mpandresy itsika. Tsy afaka hiteny mihitsy amin'Andriamanitra aleo nazavako azy Andriamanitra fa ny any mazava kokoa, aleo hiadivako azy fa izany maharesy an'ireo kokoa. Tsy afaka hiteny an'izany tsika. Fa matoa Andriamanitra no miteny an'izany dia mpandresy isika zany. Ao amin'ny Mpanjaka 2 toko 9 eo zany no andraisantsika amin'izay mampandresy antsika izay. Ary ao amin'ny tokantrano izay iainantsika io, tokantrano izay andehanantsika Hody io, fiainana hiatrehantsika. Dia tantara izay misy ny Elisa sy mpanaradiana mpanompo azy maromaro izay miady hevitra ny amin'ny toe-javatra anankiray. Amin'ny 1 amin'izany Mpanjaka 2 toko 9 izany dia ozy io ireo zanaky ny mpaminany tamin'ny Elisa: indro tsy omby anay ny toerana izay toerana eto aminao, masinanao aoka kan Jordana izay ka samy aka hazo iray avy any dia hanao trano anay any mba hitoeranay. Ary hoy izy, Elisa zany, ary hoy izy hoe mandehana ianareo. Dia nitoy moa izay tantara izay dia niteny koa izy, nisy anankiray koa niteny aleo mihitsy anao miaraka aminay makany fa raha hanovina trano tsy misy ny mpanompon'Andriamanitra izany dia ohatrany tsy mety fa andao ianao hiaraka aminay. Ary tena marina zany.
Tsara foana ny fanorenana ny tokantrano entiny eo amin'Andriamanitra. Naiza naiza tokantrano izay atsangatsika sy aotsika na tokantrano efa nisy zany fa andeha hifindra toerana anankiray na trano vao azo zany dia mila foana ny fitondrana ny olon'Andriamanitra mba hitondram-bavaka, hanohana, hitantana mba ho mpandresy. Dia nanaiky ny mpanompon'Andriamanitra nandeha eo amin'ny andininy fahaefatra nefa dia nisy toe-javatra nitranga tantara azo fostomana lesona tsara dia ozy hoe ka dia niaraka taminy izy ary noho ny tonga tany Jordana ao dia nikapa hazo fa noho ny nikapa hazo ny anankiray dia latsaka tany anaty rano ny lelan'ny famaky. Nandray ny famaky iny tsy mipetaka tsara eo amin'ny lohany eo, matoa mitsoka. Fa fombany zany iny mitsoka fa mila mafisina. Misy toe-javatra zany aloha mila mafisina ao anatin'ny fanorenana tokantrano mba tsy hitsotsoka. Dia ny hevitra, ny tanjona, ny planina, ny programa mila zavatra mafy fa tsy miovaova na tsy mitombona tsara. Dia inona ny zavatra nitranga? Latsaka tany anaty rano ny lelam-pamaky. Eo amin'ny andininy fahadimy zay fa noho ny nikapa hazo ny anankiray dia latsaka tany anaty rano ny lelam-pamaky. Ka dia nitaraina hoe izy, indrisy tompoko, nindramo miny. Indrisy tompoko, nindramo, nitaraina tamin'ny ilay mpanompon'Andriamanitra tamin'ny Elisa. Ny mampalahelo eo amin'ny fiainana fanohana tokantrano dia mindrana. Misy olona dia ampindramo vola aloha fa mba hanao mariazy zay, fa rehefa ao anaty tokantrano dia omena. Dia tonga indray rehefa ao anaty tokantrano somary mbola mandamindamina kely fa mba ampindramo. Dia bevoka ny vady dia ampindramo vola aloha fa bevoka ny vady. Teraka indray dia ampindramo vola aloha fa teraka madama. Hianatra indray ampindramo vola aloha fa apiditra mpianatra. Hivoaka fianarana ampindramo vola aloha fa hivoaka mpianarana ny ankizy. Hitady asa ampindramo vola aloha fa hitady asa. Atao mariazy indray ny ankizy ampindramo vola aloha fa atao mariazy ny ankizy. Mindrana matetika dia izany no hitanao amin'ny fiarahamonina. Ary misy an'ilay fomba fitenin'ny malagasy manao hoe mindrana angady lohataona ka maniraka ny tompony hiasa. Mampanontany tena ihany raha amin'ny taona tsy fambolena fa maina be iny ianao no hindrana angady. Dia fantatsika tsara fa fangadiana ny angady ka raha hindrana angady tsika dia manontany ny tompony hoe fatao inona angady? Efa fantatra zao fa angady fangadiana. Satria mieritreritra hoe fa maninona ary amin'ny toe-javatra ohatran'izao no ampiasaina no indramina ilay angady. Dia ozy ilay tompony ilaiko ilay izy ho ampiasaiko. Misy olona dia tsy fantatra izay misy ao an-tokantrano fa indramina daholo ihany koa ny zavatra rehetra. Mba ampondramo vilany eo aminareo aloha, mba ampondramo sotro, mba omeo sira kely ho an'ireo izay mahitsy teny tsy dia hindrana intsony dia asa somary manatsafa kely. Misy sira avy eo aminareo, mba ampondramo sira eo. Na hoe misy vilany, mba ampondramo vilany kely aloha misy vilany eo aminareo. Misy toe-javatra ohatran'izay indramina. Fa ny zavatra mahagaga dia izao, amin'ny toe-javatra indramanao ny zavatr'olona matetika mitranga ny toe-javatra izay tsy eritreretinao. Misy olona mindrana fiara raha tokony handoa frais
roa alina na telo alina amina fiaraka etsaka ny taksi anankiray andeha amin'ny toerana anankiray dia mindrana fiara satria mety mifanakaiky amin'ny po mifankahazo am-po dia ny tompon'ny fiara koa tsy te tsy hanome satria namana ny mindrana fiara dia omena ilay fiara kanefa ilay mpindrana tsy ampozonao ny zavatra mitranga fa misy aksidan mitranga tapoka ary dia ianao tsy maintsy manamboatra ny fiaran'olona raha tokony 3 alina hoy aho teo ny foan'ny taksi na ny fiarakaretsaka dia voateo ianao mandoa raha etsy na ho etsy fanamboarana ary ny tena manahirana aza dia indraindray misy olona misy tonga dia mandaa ny anome vola hoe ka zahay efa nindrana fa tsy napoziko samy tsisy nanam-po nahatonga n'ilay aksidan ahoana moa tsy izany diso mitady ny excuse rehetrarehetra eo ary zay no mahatonga hoe matetika ny findramana zavatra dia mampitaraina na ny an-danina ny ankilana fa teto amin'ity tantara ity dia ny taraina ilay niaraka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra niaraka tamin'ny Elisa mba hanankana trano tany mony Jordana dia hoy lehilahin'Andriamanitra eo amin'ny 9 taiza nalatsahany dia natorony azy izay nalatsahany ary Elisa nanapaka azo ka natsipiny teo dia nitsikafona ilay lela famaky. Mahafinaritra fa soa ihany fa teo ny lehilahin'Andriamanitra izay afaka napitsikafona ny lela-pamaky ka azo ilay famaky. Izay ny toe-javatra ilaina mandrakariva eo amin'ny ankonina sy tokantrano dia nisy ny lehilahin'Andriamanitra, nisy ny olon'Andriamanitra eo anatin'izany tokantrano izany hivavaka hitrantsehitra hanome vahaolana amin'ny toe-javatra rehetrarehetra fa tsy hanome olana. Ny olon'Andriamanitra dia manome vahaolana fa tsy manome olana. Zay ny zavatra anankiray dia toy izantsika io tantara io satria tantara io dia mahafinaritra. Hijanona hatreo ny mahakasika an'izay famaky sy ny sisa sy ny fanaovana trano izany fa eo amin'ny andininy 9 eo dia izao ny zavatra nisy ary ny mpanjaka ny Siria niady tamin'ny Israely ka nilaza tamin'ny mpanompo hoe any anonona no hitobiako satria andeha hanafika ny zanak'Israely izany ny mpanjaka ny Siriana dia ozy hoe azao avino ny tsika nitoby dia ao ny amelezantsika ny Israely. Fa ny zavatra nisy anefa dia izao eo amin'ny andininy 7 ary ilay lehilahin'Andriamanitra kosa naniraka tany amin'ny mpanjaka ny Israely hoe tandremo fandrao makany ananina ianao fa any no hidinan'ny Siriana. Izany hoe nampahafantarin'ny Elisa ny mpanjaka ny Israely ny zavatra izay kasain'ny mpanjaka ny Siriana ho atao hanafiana ny Israely. Dia amin'ny 9 dia sosotra indrindra ny fon'ny mpanjaka Siria noho izany zavatra izany koa niantso ny mpanompony izy ary nanao taminy hoe tsy ambaranareo ava izay eto amintsika momba ny mpanjaka ny Israely, tsy ambaranareo ava izay eto amintsika momba ny mpanjaka ny Israely. Izany hoe ny tena dia hoe misy olona mivadika ato amintsika ato ka ny programa rehetra izay lazaina dia tonga ny mpanjaka ny Israely ka zao mpanjaka ny Israely efa lasa mielohany amin'ny toerana izay andehanantsika fantany programa rehetra. Izay programa rehetra atao izany dia fantatra daholo izay nitenen'ity mpanjaka ity, fantatra ny mpanjaka ny Israely. Dia ozy izy eo amin'ny 20 ny mpanompony ary hoy ny mpanompony
anankiray tsy misy hoe mpanjaka tompoko fa Elisa mpaminany eo amin'ny Israely ihany no milaza amin'ny mpanjaka ny Israely na dia izay teny lazaina ao amin'ny trano fandrinao azy na dia mpanjaka ny Sirianareo no midy eo amin'ny efitrano anankiray ka manao programa hoe andeha hanafika dia iny hoetiko tsy lazaina izany izy dia fantatra Elisa izany dia lazainy any mpanjaka ny Israely dia izay no lazain'ireo mpanompon'ny ty mpanjaka ny Siriana ty dia ozy hoe andana ary samboy izay mpanompon'Andriamanitra izay. Ny zavatra lesona goavana eto koa izany dia izao hoe ny fahavalo dia tia hanafika foana, tia hamotika, tia handroba, tia hanafay, tia hamongana, tia hampijaly. Kanefa efa eo ny olon'Andriamanitra afaka zany rehetrarehetra zany. Fijohona dia mpandresy eo amin'Andriamanitra. Dia rehefa nandeha ny fisamborana any Elisa dia fantatra fa tany Dotana izy no mipetraka. Lefa tany daholo ny miaramilan'ny Siriana isambotra. Dia nisy mpanompo anankiray ny fomaraina eo amin'ny 112 rehefa ny fomaraina koa ny zatovin'ny lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka dia ndreo nisy miaramila soavaly ary kalesy manodidina ny tany. Dia olona zatovy taminy indrisy tompoko ahoana no ataontsika? Ao Elisa aza matahotra fa no momba antsika dia be no momba azy. Na dia feno taky ny ahoana zany fahavalontsika manodidina antsika mandeha ny olana arabola, ny olana ara-pianarana, ny olana ara-taratasy, ny olana ara-aretina, ny olana ara-tokantrano, ny olana ara-pianakaviana, ireo olana rehetra izay mitranga amin'ny fiainanao ninninna, ny olana ara-tsakafo sy ny sisa, ny olana ara-piarahamonina. Dia izao manana vahaolana lavitra be dia be Andriamanitra. Mety mitaraina ny manodidina anao, manan-kivy ny fonao, mandeny ny sainao, mampioroho ny sainao, mampatahotra, ahatonga anao resy. Fa rehefa eo izay fanananao an'Andriamanitra izay maha olon'Andriamanitra anao dia hoe aza matahotra fa ny momba antsika dia be no ny momba azy eo amin'ny andeniny 412. Dia 170 Elisa mivavaka Jehovah hoe mifona aminao ampahiratony ny masony mba hahitany, ary Jehovah nampahiratra ny mason'ilay zatovo ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina ny Elisa. Rehefa nampahiraton'Andriamanitra ny mason'ilay zatovo dia nahita fa kay manodidina ny Elisa tsy Elisa irery fa feno miaramila izay kalesy afo manodidina mirehitra namodika ny fahavalo. Izay vao natoky ilay mpanompony Elisa. Indraindray koa tsika tsy mety mahatoky mihitsy raha tsy mahita maso. Tsy mety mihitsy, tsy mitombona ny saina, tsy mitombona hoe Jehovah no hiady hampandresy. Kanefa dia izy no hampiandresy antsika. Mpandresy isika amin'ny toe-javatra rehetrarehetra hatrehana. Ho tohizako ny tantara iny fa tapitra sady ny fotoanantsika. Ny zavatra apetrako amintsika dia izao hoe mila lehilahy sy vehivavy n'Andriamanitra isika. Mila mpanompon'Andriamanitra mivavaka, mino, mahatoky fa mpandresy eo amin'Andriamanitra isika. Dia ianao kely antsika hivavaka isika. Tompo Andriamanitra misaotra ny teny somafaly nomenao mpandresy tokoa izay tao anatin'iny fampahirezana ny tampany voalohany iny. Aoka ny ninona toe-javatra trehana dia ianao no hiady ho anay fa izay kosa angina araka ny teninao. Ao voninahitra ao ny fiainanay rehetra. Tononona sangatana aminao izany Jesosy. Amen. Dia mametraka ny mandra-pioana amintsika rehetra indray mandra-piresaka. Andriamanitra fiadanana ny momba antsika rehetra. Veloma tompoko. Narainao teo An-dalana Hody. An-dalana Hody. Fampahirezana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriamparany Rabelohataona. Arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Radio.